Manoloana ny gaboraraka amin'ny fampiasana ny taratasy solika na ny sekala dia fantatra fa hosolona karta elektronika izany atsoatsy mialoha izany anefa dia mbola manan-kery ireo sekala teo aloha. Na dia voararan'ny lalàna aza ny fanakalozana ireo taratasy solika na ny sekala ovoly eny anivon'ny tompim-pivarotana solika dia voalaza fa misy ny gaboraraka eo amin'ny fampiasana azy ireny. Noho izany antony izany indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana anapa-kevitra ny anolo ireny sekala ireny ho carte électronique. Mbola tsy vita ny évaluation en 2013 fa tsy ny sekala ihany moa fa zay dia manao ny inareo fa ny trésor manao ny andrafitra ny atao hoe opération globale du trésor le tableau de bord ngeda be iny dia ampandrafetana ny telo ambin'ny folo sy roa arivo zany zay fa ny talohan'izay rehetra moa dia ataonay fa nataonay mivoaka tany amin'ny rapport d'activité anay efa nazaiko anareo ombenombeno moa ny momba ny hoe sekala ho avadika carte carburant efa tena nandeha ny appel d'offre n'izy io fa dia somary tsy maintsy averina moa zany satria ino dikany hoe infructueux zany misy ihany ireo entreprise malagasy zay namaly an'ilay izy tamin'ireny fotoana ireny satria ny feranay hoe entreprise eto Madagasikara no manao anazy. Rehefa nizoina nefa dia anankiroa ihany no namaly ny antso zany tamin'ireny zavatra ireny raha ohatra ka valo mahery tany izy no ataontsika hoe intéressé dia roa ihany no tena namaly. Rehefa tena nidiniana nefa ny dossier ara-teknika sy teo amin'ny pitsopitsony dia voatery tsy maintsy naverinay le izy satria raha ny anankiray zao tsy nafeno ny fepetra teo amin'ny resaka caution dia ny anankiray tsy dia nafeno teo amin'ny resaka teknika dia naverinay le izy arosokafana amin'ny atao appel d'offre international zany ty volany ty izy no mandeha ihany. Nanomboka ny fiandohan'ny crise dia nitombo izay tsy izy ny fandaninan'ny solika eo anivon'ny fanjakana. Raha nahatratra 2.7 miliara ariary isa-taona ny sekala lany ny taona 2024 dia tafakatra hatrany amin'ny 7 miliara ariary isa-taona izany nanomboka ny taona 2024. Volam-bahoaka izany rehetra izany ka ilana ny fampiarana fepetra samihafa mba amehezana ireo gaboraraka samihafa sy anafoanana ireo fanodikodinam-bola samihafa.